Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 9 aprily amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny talata 7 aprily amin'ny 9 ora maraina. Fampitandremana noho ny avon'ny alondrano. Aherin'ny ranomasina ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara noho ny alondrano avy atsimo atsinanana tombanana hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja. Anio 5 aprily 2024 hatramin'ny rahampitso vao maraina ny eo anelanelan'ny taolanaro sy fenorivo atsinanana maso filasana miloko mena araka izany ny any fenorivo atsinanana hatrany taolanaro. Entanina ny mpampiasan'ny ranomasina amin'ireo faritra voakasika ireo mba hitandrina hatrany ary anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotr'ireo tontolo andraikitra eny ifotony. Morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy. Norona tandrifin-drahona amin'ny fiandohan'ny fepitaona ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 amin'ny 30 km isany hatratra 520 km isan'ora any avaratry Sambava. Anonja be ny ranomasina avy onja anodidina ny 2 metatra. Tanjona angotsy hatrany Manoro. Norona tandrifin-drahona Mahalana ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja bena aherin'ny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Manoratra ny taolanaro andrahona Mahalana ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora hatratra 30 km isan'ora any atsimony Vangaindrano. Anonja bena aherin'ny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra noho ny alondrano avy atsimo atsinanana. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena andrahona Vitsy ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora hatratra 520 km isan'ora indraindray ny tolakandro sy ny alina. Anonja bena aherin'ny ranomasina avy onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra noho ny alondrano avy atsimo atsinanana. Morontsiraka andrefana tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 520 km isan'ora ny atsimony Itampolo amin'ny voalohan'ny fepitaona ho avy andrefana na avaratra andrefana kosa ny tapany avaratra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra manomboka ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonjana anonja be ny ranomasina. Ahery kosa manakaiky ny tendrony atsimo avy onja 1 hatramin'ny 2.5 metatra hatratra 2 hatramin'ny 2.5 metatra any atsimony Itampolo. Tanjona Akabohatra ny amin'ny tanjona Vilanandro. Anorana Mahalana ny vao maraina ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 10 km isan'ora. Ho avy avaratra andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 2.5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Norona tandrifin-drahona indraindray ny maraina ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora hatratra 520 km isan'ora izany eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Ho avy avaratra kosa ny tolakandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 2.5 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Anorana tandrifin-drahona Vitsy ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny Nosy sy tanjona Bobaomby ka ho 10 hatramin'ny 30 km isan'ora. Io vaovao kosa ny fitsokon'ny rivotra ny Akafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hotonona adiny mpanonja ny ranomasina avy onja 2.2 hatramin'ny 2.7 metatra.